Ijerevantsika ny famakafakana ny tontolo manodidina na ihany koa hoe analyse de l'environnement. Ny fitondrana adisisika dia mitaky fahafantarana tsara amin'ny antsipiriana ny toe-javatra misy eo amin'izay anatanterahana izany adisisika izany. Io fahafantarana io dia ahafahana mamaritra ny paikady hitondrana ny asa. No hitantsika ao anatin'ity module ity dia ireo olana sy vahaolana ary ny antony hitondrana ny adisisika. Ijerevantsika manaraka ihany koa ny fanadihadiana ireo mpiantsehatra. Inona ny olana ary inona no mety ho anton'izany? Inona ny zavatra hitantsika sy hananana pirofo ary inona no mbola ilana fanaovana fikarohana? Inona no anton'ireo toe-javatra ireo? Iza no afaka nova ireo toe-javatra ireo? Aiza no misy sakana amin'ny fanovana izany toe-javatra izany? Ndeo jerevantsika indray ary hoe iza avy ireo mpiantsehatra manan-danja. Ny anjara asan'ireo solon-tena-mpanjakana, ny fiarahamonim-pirenena, ireo olom-pirenena ary ny sisa hafa ihany koa. Ny asa tokony atao dia mamantatra ireo mpiantsehatra voakasiky ny olana misy. Mamantatra ny hevitr'izy ireo manokana, ny fahazotony na ny fiziriziriny manoloana ny tanjona tian'ny adisisika hiaviana ahafahana mametraka paikady. Sokajiana telo ary ireo mpiantsehatra. Voalohany indrindra dia misy ny hoe mpiaradia na ny hoe allié. Ny sokajiantsika ao anatin'io dia ireo anohana anosika ny fanatanterahana ny adisisika entin'ny fikambanana. Ny sokajy manaraka indray dia ny mpifanandrina na ihany koa hoe adversaire. Izany dia ahitana ireo mpanohitra na manakana ny adisisika entin'ny fikambanana na tsy manaiky ny fanovana takiana. Ny sokajy fantelo manaraka indray dia ireo iantefana na kendrena na ihany koa adika amin'ny teny frantsay hoe ny cible. Izany dia ahitana ireo olona na rafitra mety afaka hitondra ny fanovana. Sokajiana roa samihafa ireo dia misy ireo kendrena mivantana na ny atao hoe cible direct. Izany dia ahitana ireo tena tompon'ny fanapahan-kevitra amin'ny fanovana, fanamafisana na fanovana amin'ny ampahany ireo karazana lalàna isan'ambaratonga izay misy. Ahitana ihany koa ireo mpiantsehatra mivantana voakasiky ny fanovana tiana entina amin'ny alalan'ny adisisika na ny plaidoyer. Ankoatran'ireo cible direct dia misy koa ny cible indirect na hoe ny mpiantsehatra ankolaka. Ny azosokajiana ao anatin'izany dia ireo olona na ny tokony olona tsy tompon'ny fanapahan-kevitra amin'ny fanovana fa manana fahafahana manokana ho inoany ireo mpanapa-kevitra teny. Afaka manome vahana ny fitondrana fanovana na manohatra izany ihany koa ny cible indirect. Ohatra, ireo mpanolontsaina, ireo antoko politika, ireo olona manana tombony manokana na toerana manokana ka mahatonga azy ho ino teny, ny haino aman-jery, ireo syndika ary ny daholobe dia azosokajiana ao anatin'io mpiantsehatra ankolaka io. Ity asehontsika ity dia anisan'ny fitaovana entina mamakafaka ny mpiantsehatra na ny hoe outil d'analyse des acteurs. Fomba fampiasana azy: mandraisa olana iray izay tiany fikambanana ho vahana amin'ny alalan'ny adisisika. Fantaro ireo olona na sokajin'olona na rafitra sy izay mety ho voakasika olana io. Sokajio ao anatin'ireto sokajy telo manaraka ireto izay tokony hisy azy ireo tsirairay avy. Ny sokajy voalohany dia ahitana ny mpiaradia. Ao amin'ny sokajy faharoa indray no ametrahana ireo mpifanandrina. Ary ny sokajy fantelo mametrahantsika ireo iantefana na hoe kinendry na ihany koa atsointsika hoe cible. Rehefa vita izay dia mampiasa flèche mampiseho ireo izay mety fifampiankinana adikatsika amin'ny teny vahiny hoe influence misy amin'izy ireo tsirairay avy.